Anomboka izao fandarana izao sika ka manasanao anondrika ny lohanao fa hivavaka isika. Vavaka isika. Rahanay izay any an-danitro, ianao ilay ray nahary ny lanitra sy ny tany. Tombotombo tangany mpanjaka mahefany zavatra rehetra. Atolotrahy ho anao rery ihany ny dera sy ny laza, ary ny voninahitra mandrakizay mandrakizay. Ny tsy fahafehezanay ny fisainanay ka mahatonga anay anohy teo anatrehanao, angatahana fifonana aminao izany ankehitriny. Misaotra anao noho ny famindramponao sy ny fitiavanao. La afaka mifampiresaka amin'ny alalan'ny teninao izahay. Ny fataona avy amin'ny fanahinao masina no ao ka hifehy fisainanay ka zava izany fisainana izay na fa any mahatakatra ny sitraponao ary ampanakevina izany ka hitondra fiainam-baovao anay ny teny tononona sy angatahana amin'ny anaranao Jesosy Kristy ny vavaka. Amen. Andeha hanohy ny fandarana indray sika izay hifantohana bebe kokoa ny amin'ny fifandraisantsika amin'ilay mpahary izao rehetra izao. Ny tsy fahafantarana an'izay fifandraisantsika amin'ny mpahary izay no miteraka ny olana satria ity tontolo ity dia miezaka mifeny fisaina tsirairay avy hifantoka amin'ny zavatra omeny izao tontolo izao, izay miliny fisainana hiala amin'ny fifandraisana amin'ilay mpahary. Andeha ho jerentsika izao ny antony hoe fa maninona no voavily any amin'ny fitaka ny fisainana ankehitriny. Dia hitantsika tamin'ny famoronana, resana amin'ny famoronana fa tsy namorona ny ratsy naoviana ny mpahary. Fa izao ny voary izay noforonony andry no niova ny fotom-pisainany ary nahatonga hanohitra an'ilay mpahary. Ndao jerentsika ny volazan'ny Ezekielina. Ezekielina toko fa 7 dia vakiana ny 5:10. Ezekielina toko fa 7 ny 5:10 dia vaky ny teny. Tsy nanantsiny ianao tamin'ny nalehanao hatramin'ny andro namoronana anao. Tsy nanantsiny ianao tamin'ny nalehanao hatramin'ny andro namoronana anao. Izany hoe iza no resahana eto dia ao amin'ny 5:12 dia hoe ianao dia kerobima voaositra. Izany hoe ny kerobima anjely izy io. Dia ny resaka eto izany anjely ity ilay lazaina hoe tsy nanantsiny ianao tamin'ny andro namoronana anao ka mandra-pahitaheloko ato aminao dia ity anjely ity kerobima ity ny resahana. Ka ny hevitry ny hoe tsy nanantsiny dia tsy mbola nisy ota tao aminy. Tsy nanantsiny ianao tamin'ny andro ka mandra-pahita heloka tao aminao. Izany hoe avy ao amin'ilay kerobima ihany izany no nipoiran'ny heloka izany. Averina indray hoe ilay hoe tsy nanantsiny izany dia mbola tsy nisy ota izay. Dia raha iverenantsika ny tany amin'ny famoronana hoe rehefa namorona ny zavatra rehetra ny mpahary tao amin'ny Genesis 1:30 ary hitan'Andriamanitra izay arindro tsara indrindra izany, tsy mbola nisy ota. Dia anisan'ilay hoe tsara indrindra ihany koa ity kerobima voaositra ity, ity anjely ity. Fa hoe inona ilay zavatra nitranga hoe ka mandra-pahita heloka teo aminao. Dia ao amin'ny andininy fa 9:10 ao amin'io Ezekielina toko 7 dia izao voalaza. No ny habetsahan'ny vatra natao dia nofenoana loza tao aminao ka nanota ianao. No ny habetsahan'ny vatra nataonao dia naninona hoy ny teny
dia nofenonao loza tao aminao ka nanota ianao. Izany hoe lay anjely tsara tare io na antsoina hoe ny anjely mazava ihany koa, de izao ny fitantanana ny zavatra rehetra de napetraka teo anoloana. Donc resantsika ny ary amin'ny Ezekela 7:23-24 hoe tany edena san'Andriamanitra ianao ny vatosoa rehetra no helihely teo amboninao dia ny karneola, ny topaza, ny onyxa, ny krisolita, ny berila, ny jaspi, ny safira, ny robina, ny emeraude ary ny volamena. Ny fampanehoana pongatapaka sosodinao dia tao aminao tamin'ny andro namoronana anao de natao koa ireo. Zany hoe teo daholo zany rehetra reny. Fa natao ifehy izany ty kerobema ty. Indrisa nefa fa niova ny fomba fisainany. Ka eto zany le hoe nanota izany de izao tsy nankatoa ny rafitra na ny didy zay napetraky ny mpahary izy, fa nataony tamin'izay neritreritra tamin'ny fomba fisainany ihany, raha zay ny fomba ilazana azy. Izay ny voalohany. Ny faharoa de ity. Eo amin'ny 7:20, amin'ny Ezekela 7:20. Ny avonavona ny fonao noho ny hatsaran-tarehinao, efa nahasimba ny fahendrenao mba amin'ny famirapirantanao ianao, nazerako ety an-tany ianao. Mazava hoe anjely tsara tarehy, anjely mazava, io ilay resahana eto. Nahasimba n'inona? Fahendrenao sy ny famirapirantanao. Tao aminy fahendrena, tao aminy famirapirantana. Fa izao niteraka avonavona tao aminy zany. Teo zany de tafiditra ny ota. Azo lazaina zany io fa ny ota zany de tsy inona fa fodim-pisainana tsy mankatoa. De tsy mankatoa ny mpahary. Mpahary nametraka fepetra, nametraka didy izay ho arahana. Fa izao niova ny fisainany ilay kerobema voaositra. Niova. Lasa inona ny nataony? No ny abetsahany varotra zay nataony. De nofenonao loza tao aminao. Avaiza zany io avy amin'ny fodim-pisainana anio e. Ka nanota ianao. Ny fototry ny zavatra rehetra izany. De ity fahotana ity. Teo ihany koa le fiheverana hoe tsara tarehy. Noho ny hatsara-tarehinao de ny avonavona ny fonao satria anjely mazava, anjely tsara tarehy, anjely mamirapiratra ary tena atao hoe mpanjakan'ny anjely mihitsy ary. Ny kerobema. Ny ota izany de tsy inona fa fodim-pisainana tsy mankatoa. Ny fototry ny zavatra rehetra zany de ity ota ity. De tsy inona fa fodim-pisainana tsy mankatoa. De naninona le izy? Noho izany de naninona? Nazera tety an-tany. Izany hoe le paradisa izay noforonin'ny mpahary zany. De izao. Ravy izy io. Fa ahoana nahatonga an'ilay faharavana? De ndao jerentsika ny Apokalipsy. Apokalipsy toko 2:20. De izao ny vaky ny teny. Apokalipsy toko 2:20 andininy 7. Ary nisy ady tany an-danitra Mikaela sy ny anjely niady tamin'ilay dragona ary ilay dragona mba amin'ny anjeliny kosa de niady. Nefa tsy naharesy sady tsy nisy toerana ho azy intsony tany an-danitra ary nazera ilay dragona de ilay ray mena ranahely izay atao hoe devoly sisa zany izay mamitaka izao tontolo izao dia nazera tamin'ny tany ary ny anjeliny koa niaraka nazera taminy. Eto zany le tiana hotsindrina. Niova ny anaran'ilay kerobima de lasa inona izy? Devoly sy satana. Izy io de izao izay mamitaka izao tontolo izao. Mamitaka. Ary aiza ny famitahana de ao amin'io fodim-pisainana io. De teo ny olana. Teo amin'le famitahana. Ilay raha lehilahy sy vehivavy izay noforonin'ny mpahary, izay noforony tahaka ny endriny, tahaka ny endrik'Andriamanitra namorony azy, lahy sy vavy namoronany azy. De voafitaka izy ireo. Inona ilay famitahana?
rehefa voaforona raha lehilahy sy raha vehivavy de izao mba nanome fepetra ihany ny pahary. Dina ilay fepetra zay napetrany de zao ny fepetra ao Genesis 2:2-5 de zao ny vakintena. Ary Jehovah Andriamanitra nandidy andra lehilahy ka nanao hoe, ary Jehovah Andriamanitra nandidy ilay pahary zany nandidy. Ka ny atao hoe mandidy zany de tsy misy fepetra tonga de tsisy hoe amin'ny fandavany zany. Ny atao hoe mandidy tonga de tanterao. Ary zay le hoe izay tsy zaka ny Lucifer zay. Ary zay nanova fisainana. Ka eto zany ny teny tamin'ny raha lehilahy izy. Iza ty raha lehilahy ity? Ary Jehovah Andriamanitra nandidy andra lehilahy, io le foronina. Tsy mbola namorona ny ota zany fa raha lehilahy no foronina. De izao, ny hazo rehetra eo amin'ny sady azonao hinanana ihany, fa ny hazo fahalalana ny tsara sy ny ratsy dia azo hinana, fa amin'ny andro izay hinananao azy dia ho faty tokoa ianao. Tamin-draha lehilahy zany no nitenenan'ny pahary teto. De raha lehilahy moa nampitan'izay tamin-draha vehivavy hoe tsy azo hohanina io azo. Niteneny zao ny pahary. Rehefa nandehandeha tao an-tsaha raha vehivavy de izao tonga teo anoloan'ilay hazo izy. Ary rehefa tonga teo anoloan'ilay hazo izay nambarany pahary hoe tsy azo hinanana, de rehefa neritreritry ity ve ny hazo tsy azo hinanana, de nandrefy feo izy. Ary le feo tsy olombelona fa menarana. Ary tao anatin'izay feo izay no nandrenesan'ny teny manao hoe ao amin'ny Genesis 3:1 hanky efa nataon'Andriamanitra aza hinanareo ny hazo rehetra eo amin'ny saha. Zay zany le fomba fiteny hoe hanky. Zany hoe nasiana teny kely anankiray izay amily ny fomba fisainana. Ikitika fisalasalana. De niteneny hoe de zao no nambarana. Efa nataon'Andriamanitra aza hinanareo ny hazo rehetra eo amin'ny saha. Ny pahary nefa de niteny ary amin'ny Genesis 2:2-12. Ny hazo rehetra eo amin'ny saha de azonao hinanana ihany, fa ny hazo fahalalana tsara sy ny ratsy, ny hazo rehetra eo amin'ny saha de azonao hinanana ihany. Fa teto zany lay mpakafanahy de zao aza hinanareo ny hazo rehetra eo amin'ny saha. Fomba io teny io zany io ny tena miteraka olana amitsika. Aso, aza sy azo. Aiza zany ny famitana amin'ny alalan'ny teny. Satria nisy fanaratsiana tao, nisy teny nampisalasala tao, ka rehefa nisalasala izy de tafiditra ny tian'ilay menarana ho resahana. De tafiditra dina zatra antranga rehefa tafiditra. Eo zany de misy familiana ny saina hiala amin'ilay tena izy. 9 ao amin'ny Genesis 3:3 ary hitandra vehivavy fa tsara ho fihinana ny hazo sady mahafinaritra ny maso ary azo mahatsiririna paheny de nanontaja ny voniny kanina any de nomeny koa ny vadiny. Teto zany dia tafiditra ny tsy fankatoavana. Ary io tsy fankatoavana io de nahatonga ny ota ho tafiditra. Zay no nahatonga ny Romanina ao amin'ny bokin'ny Romanina de zao ny voalazany teny ao amin'ny Romanina de vakitsika ny ao amin'ny Romanina 5 de vakitsika ny 9:12. Koa izany de tahaka nidiran'ny ota avy tamin'ny olona iray ho amin'izao tontolo zao, ary ny ota no nidiran'ny fahafateny ka nahatratra ny olona rehetra ny fahafateny satria samy efa nanota izy rehetra. Io zany ny tena olana ny fototra de ny ota. Samy mpanota avokoa ny rehetra. Taranaka mpanota isika. Ny vahaolana de zao. Jesosy Kristy no nanaiky ho faty ho vahaolana. Ny tena vahaolana zany zao Jesosy. Ninona ho resahan'ny olombelona mpanota tsy ahita vahaolana fa amin'ny Jesosy irery ihany. Ko miantso anao Jesosy mba hitady le tena vahaolana, fa ao ny ahitanao fitsarana, ao ny ahitanao famelombelomana ny fananao, hiatrehanao an'izao toe-javatra ratsy ito amin'ity fiainana ity izao. Andeha
hivavaka isika amaranina izao fotoana izao. Hivavaka isika. Misaotra anao Jesosy malala no niteny zay omenao anay. Fa na dia ao anatin'ny toe-javatra sarotra sy manahirana zay ankehitriny dia mbola misy fanantenana omenao anay. Raha toa ka mino sy mahatoky ary mampitodika ny finoana eo aminao izay. Koa mangataka aminao Jesosy. Ny fanahinao no nanazava amin'sainay fa ny mifandrasitraponao ary tario izay mba hametaka amin'ny fiainana moa satria ao aminao rery ihany ny vahaolana. Tsisy vahaolana meny ity tontolo ity fa ao aminao rery ihany Jesosy. Aoka iny sy atoky izany izay ka hitondra fiainam-baovao anay ny teny tononona sy angatana aminanao Jesosy Kristy mivavaka. Amen.